dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampaherezana vo izao. Mbola ao anatin'ny fanadihadiana ny fifadikanana ihany isika ilohan'ny zavatra rehetra hivavaka isika. Jehovahandriamanitra raha io misaotra no mandrakariva izahay satria tsy mitsahatra ianao no manome anay torolalina sy ny fipetra mba fahalay miainana dia ao anatin'izao fahavelomanay ara-mofo izao. Kanefa ny fipetra izay omenao ihany koa dia fanomanana anay ny amin'ny fiainana mandrakizay izay tsy maintsy ho tonga satria fantatray fa ianao no tsy maintsy ho tompony teny farany, ary ny fifadikanana izay asehoany tanterahana dia fitaovana mba ho fiarovana anay tsy ho tratry ny loza. Angatahanay aminao dia meonay ny fanainao masina mba mopatra ny saina mampanahanay mandrakariva nanonay fanetreteo mba hatonga lay tsy ady varotra ny amin'ny famarinana ny teninao. Atoko sy mino izay fa fanainao masina dia hitaridarinanay ao amin'ny marina mandrakariva dia miteza hiteny araka ny fombanao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mbola faly miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manona ny fahasoavana sy ny fitanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Araky ny lesona izay fanondraisitsika teto dia fampaherezana kanefa tahaka ny fampianarana mitoy tsy misy antera nefa fa tena ho fanampianantsika mihitsy mba hatakatra izay voalaza ny soratra masina raha mba hatonga antsika koa tena ankatoa izay rehetra ambaran'Andriamanitra araka n'Andriamanitra fa tsy araka ny fisaina ny mahalofo ao anatin'ny fifadikanana antsika dia fa manana ny fo mampanahy mba hiatrika ny loza maro isan-karazana izay mitranga. Mety maro ny olona mieritreritra hoe marina ve izany sa tsia, sy ny manana ny fisainany miarana ary izay no ananantsika finoana matoky ary mampatoa mandrakariva izay ambarany teny soratra masina ary manampy atsika be dia be mba fahatsika manandrana sy manatanteraka ny tenin'ny Jehova hoe andramoka izaho fa tsara Jehova, fa tena tsara izy ary misy vokany fa mety tena mifankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Tsy ho lava resaka tsika fa avy hatrany dia manintona vetivety izay rehetra voalaza araka ny hitantsika treto dia matoa miditra ny fifadikanana. Zanak'Israely Mosesy no fahitantsika teto dia misy filazana loza izay kasain'Andriamanitra ho tanterahana ho amin'ny olona satria mihodina tamin'Andriamanitra ny olona, ary vokatr'izay fahotana izay dia maniraka olon'Andriamanitra mba hanaitra n'ilay vahoakany. Misy loza ianjady aminy kanefa tsy tonga dia mamely Andriamanitra fa izay ilay fanambarana loza izay fizahan-toetra ataon'Andriamanitra ho an'ny olona hiverina tanteraka amin'Andriamanitra ve ilay olona sa mbola nohy mandrakariva ndratsy izay nataony. Ary hitantsika treto rehefa nilaza loza Andriamanitra ho tanterahana ao am-ponina atao Ninive, nilaza loza Andriamanitra saika andringanana ny zanak'Israely sy Arona, ny zavatra nisy dia niteraka fiverenana tamin'i Jehova tamin'ny lalan'ny fifona, ny fifadikanana tanteraka ary ny fandraisana fanapahan-kevitra hiala amin'ny ratsy. Ary rehefa izay ny tanterahan'ny olona mitsahatra ny loza, manamban'Andriamanitra fa tsy tonga dia mamely izy fa misy vanim-potoana voafetra omena mandrapatonga ny andro voatendron'Andriamanitra izay andraisan'ny fanapahan-kevitra andringanana. Ny zavatra hitantsika teto ny fona ny mponina atao Ninive miala tamin'ny ratsy miditra tamin'ny fifadikanana nitsahatra ny loza. Mosesy nisolo tenany zanak'Israely nitaraina ny fona ho an'ny zanak'Israely, ny fona ho an'ny Arona mba tsy hatonga ny fandringanana ho an'ny zanak'Israely. Dia mitovy mihitsy ny zavatra nanesika ny mponina atao Ninive sy nanesika ny Mosesy hiditra tamin'ny fifadikanana. Ary Mosesy araka ny nambarantsika hoe tsy izy akory mampianarina ny fomba fivavahana
fa fatany tsara mihitsy ny zava-miafo mibadiky ny fifadikanina. Tamin'ny farantsika dia nijery ny tantarany Ahaba. Ao anatin'ity tantarany Ahaba ity dia hitsika karazana fifadikanina anankitelo. Tonga dia ambara ity ampiandohana ny fifadikanina roa voalohany, fifadikanina tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tamin'ny farany vao tena niditra tamin'ny fifadikanina ndray mpanjaka Ahaba dia namindra fo Andriamanitra. Zavatra hitantsika tamin'ny voalohany, tsy nisy olona irahan'Andriamanitra akory nanambara tamin'ny Ahaba hoe isy lozan-dringanana anao mahatonga ny Ahaba tsy nihinan-kanina. Ravaka itsika vetivety ny mpanjaka voalohany toko faha 1 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra mba atakarantsika izay ambaran'ny soratra masina. Izao no voasoratra hoe rehefa afaka izany zavatra izany ozy nambota Jezreelita nanana tamin'ny voaloboka tao Jezreely takaiky ny lapan'ny Ahaba mpanjakan'ny Samaria. Ary Ahaba ny teny tamin'ny nabota hoe meo any tamin'ny voaloboka ao mba ataoko fambolena any fa akaiky ny lapako izy. Ary ho takalozako tamin'ny voaloboka tsara noho izy na vola tokombidiny raha izany misitrako ny fonao. Fa hoy nambota tamin'ny Ahaba sanatria amiko anatrehan'i Jehovah izany izy fa tsy omeko anao ny tanindrazako. Ary Ahaba nakany an-trano sady nalahelo misosotra no ny teny nolazainy nabota Jezreelita tamin'ny tsy omeko anao ny tanindrazako. Dia nandro teo am-parafarany izy ka nampiodina ny tavany sady tsy mety mihinan-kanina. Matetika moa ny soratra masina dia mifono zava-dalina mandrakariva fa izay mpanjaka Ahaba izay tsy nahazo ny valiny nieritreretiny tsy tanteraka ny faniriany satria ny zavatra tena nikendreny dia aka ny tamin'ny boaloboky nabota, tsy noneny nabota ilay tamin'ny boaloboka, izay nahatonga sosotra nalahelo tsy nihinan-kanina raha dika amin'ny teny tsotra izay tsy fihinanan-kanina izay ilay ataontsika hoe fifadikanina. Ary eto diso fifadikanina izay nitanterahany Ahaba io. Mety zavatra fahafa amintsika ny mandray izany. Inona no mahadiso azy raha ny zavatra hitantsika tamin'ny mponina nataon'ny Ninive sy tamin'ny fifadikanina nataon'i Mosesy. Misy Andriamanitra izay milaza loza vokatry ny fahotanin'ny olona, dia misy vanim-potoana andrasan'Andriamanitra manao ahoana ny fihetsika ilay olona hiverina amin'Andriamanitra ao anatin'ny fifadikanina ve sa tsy. Fa teto tsy nisy hiraka na tsy nisy Andriamanitra ny teny tamin'ny mpanjaka Ahaba hoe tena misy loza mananontany anao ngery Ahaba, fa sitrapony nahatonga azy nitsirirehitra ny tamin'ny voaloboky nabota fa saingy rehefa tsy azo n'ilay zavatra niriny dia tesitra izy, sosotra izy, dia nanjary izay no nanosika azy tsy fidiny tao anatin'ny fifadikanina. Tsy nety mihinan-kanina izy satria tsy azo n'ilay zavatra niriny. Fa azosika isotomana lesona izay hoe matetika ny ankamaroan'ny olona rehefa misy zavatra kendreny tiany ho azo eo anatrehan'Andriamanitra, tsy misy kory filazan'Andriamanitra fa izy loza hiatranina, fa tonga dia miditra amin'ny fifadikanina mampahory tena fotsiny izy satria malahelo izy satria tsy azony ilay zavatra niriny fony. Ary raha izay ny fifadikanina dia mitovy amin'ny fifadikanina ataon'ny Ahaba ihany, fitsiritan-javatra. Izany hoe fity te hahazo zavatra ka le fandraisana fanapahan-kevitra hiditra amin'ny fifadikanina dia tahaka ny fanerenany kolaka an'Andriamanitra mba hatanteraka an'izany. Ary izay no tonga antsika miondrika eo anatin'ny soratra masina mandrakariva ny fifadikanina tahaka izany tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Ary matetika nefa eo anivon'ny kristianina indrindra dia mahita famarinana tsy ara-tsoratra masina kanefa tiany ampitaina amin'ny olona, fa ny olona ny fahalaina ny miondrika eo anatin'ny soratra masina dia lasa tafalatsaka ny fitaka ka rehefa misy zavatra tiany ho azo, vola, voninahitra, asa, fitaovana, irininy fony, dia matetika izay mpitohy filazany tsara mihitsy no mitena amin'ny olona hoe mila mivavaka, mila mifady anina mba azahoana an'izany. Tsy misy fanairana akory, tsy misy loza kanefa araka ny hitantsika hatrany amin'ny bokin'ny Joely hoe ny fifadikanina dia mariky ny fiverenana amin'i Jehovah
ao anatin'ny tsy fona sy ny fitarainana mafy amin'ny ranomaso fa ny zavatra tsy tsapan'ny olona nefa rehefa tena ankasitrahan'andriamanitra ny fifadikanana arak'ilay marina ratsoratra anasina dia tsy vitany hoe mitsahatra fotsiny losa fa misy fitahina izay tsy ampozan'ilay olona omen'andriamanitra ny olona anankiray. Ary eto arak'ity tsy misy andriamanitra miditra an-tsehatra fa sitrapon'ny ahaba dia hiditra fotsiny ao anatin'ny fifadikanana no tonga antsika nyresaka hoe ny fifadikanana tena ratsoratra masina dia fifadikanana tsy tendrena akory fa fifadikanana ateraky ny loza izay miatra amin'ny tena vokatry ny fiodinana amin'andriamanitra ka tsy mitsahatra ny fahoriam-panahy ao anatin'ny olona raha tsy efa azo ny antoka tanteraka fa mamindra fo amin'ny andriamanitra. Toy izantsika ihany ny lesona ny andehan'ny fadimy sy fahenina nanambady Ahaba Jezebela izay fantatritsika fa vehivavy Jadilisa mpanompo sampy. Io ny vadiny Ahaba ohatran'ny mahavariana satria ity Jezebely ity dia saika toteny tamin'ny Ahaba nangalany hevitra mandrakariva ary natahotra ny Jezebela mihitsy Ahaba. Eo anatria ny fanapahan-kevitra rehetra nyraisiny nankala ny Jehova ty Jezebely ity raha ny tantara ny vakitsika ary rehefa mety hompaminany ny Jehova dia tapitra naringa n'ity Jezebely ity fa izy dia olona vehivavy mpanompo sampy lehibe amin'ny mpisorona mihitsy tamin'izany sampy izay ny tompony izany. Ary Jezebela vadiny ozy nankeo aminy ka nanao taminy hoe ahoana no mampahasosotra anao toy izao no tsy mety ho makanina ianao. Zany hoe le fahasosorana miteraka fifadikanana tsy loza fahasosorana satria tsy azo ny zavatra niriny dia hoy izy taminy satria nyteny tamina bota Jezreelita ka nanao taminy hoe mehoany tanymboloboko ao vidiko vola na ho takalozako tanymboloboko hafa raha izany no sitraky ny fonao fa izy namaly hoe tsomeko anao ny tanymboloboko vokatry ny tsy fahazahoan'ny zavatra niriny natonga azy tsy menakanina na natonga azy mifady anina. Nambarany tamin'ny Jezebely zany tsisy nafeniny tamin'ny Jezebely izay le fanirina tao anatin'izay ary matetika io no madiso indraindray amin'izao vanim-potoana izao ny fitsiriritana zavatra olona te hankakerina ny zavatra efa fananan'ny olona dia manjary hidirina ao anatin'ny fifadikanana hitediavana amin'ny fomba rehetra inona no atao izay no mamparary ny ankamaroan'ny olona inona no atao mba hazahoako zavatra mitovy amin'ny anio dia miditra mampahorotena ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Tsy mandiso kory ny fifadikanana izay tanterahan'ny olona fa manitsy fotsiny ara-tsoratra masina mba tsy hatonga antsika ho voafitaka satria araka ny fantaritsika ohatrany mahavariana ny mpitoro filazantsara amin'izao vanim-potoana izao ary matoa Jesosy Kristy ny teny hoe mitandrena raha ho isy hamitaka anareo zany ny zavatra tsy mitsitranga amin'ny andro farany manomboka hatreo nivon'ny fiangonana mihitsy ny fitondrana sy ny fanolakolanana nyity soratra masina ity mba hifanaraka amin'izay filan'ny olona fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Anika lasa matokotoko be fahataniny olona zavatra tsy marina ara-tsoratra masina fampanantenana pokaty kanefa ny zavatra tokony ho tsapantsika ihany koa nefa dia matetika ny fiangonana no mitaizan'ny olona izay hitondra firenena. Ny zavatra hita ao nivon'ny fiangonana nefa dia zao fampianarana tsy ara-tsoratra masina fitaka raha ny tena marina dia tsy mahagaga tsika raha mahita hoe tena eritreretina fa le olona manompo an'Andriamanitra, le olona miantso an'Andriamanitra, le olona mivavaka manolo tena ho an'Andriamanitra no mitondra firenena dia tsy gaga koa tsika raha ny zavatra entiny koa fitaka behivavy fampanantenana pokaty fa fitediava tombotsoa fotsiny. Ary zay no mahatonga antsika miverina ao anatin'ny soratra masina satria ny anjara didy tokony raisin'ny fiangonana dia fitehizana ny olona ao anatiny mba olo-marina, olona mendrika, olona tena mahatoky an'Andriamanitra satria ny olona tehizana nivon'ny fiangonana ireny angeny ho avy ny firenena ka raha diso ny zavatra ampianarina nivon'ny fiangonana tsy maintsy lalan-diso koa no izorana. Raha tohizantsika ny famakina ny tenin'Andriamanitra ny 15 ka hatramin'ny 10
aroa i jezebela vadiny taminy. moa ianao tokoa vaozy no manjaka amin'ny israely izao, miarena minana aminy areoko ravoravo ny fonao, zaho no anome anao ny tanyboloboky naboda jezreelita. Ary jezebela dia nanoratra taratasy tamin'ny anarany Ahaba ka nitombohany tamin'ny fanombokasenandriny, ary ny taratasy dia nampitondrainy ho any amin'ny loolona sy ny manakaja tao tanànany. Dia ireo niara-ny toetra tamin'ny Nabota, ary zao no nosoratany tao amin'ny taratasy: mintsoa andro fifadikanina ary apetrao eo anatrehan'ny olona Nabota, dia anangaminy roalahy izay tena ratsy fanahy eo anatrehany empangazo hoe efa niteny ratsy an'Andriamanitra sy ny mpanjaka ianao, dia eto mivoaka izy ka troay vato. Io le fifadikanina faharoa diso, tolo-kevitra avy amin'ny jezebela izay mpanolotsaina ny mpanjaka Ahaba, mampatsiaro anay Ahaba hoe ianao no tena mpanjaka maso mandidy eo amin'ny firenena, ko nahoana ny tsy nomeny Nabota anao ny tanyboloboka fa anaovy taratasy zay le fampisehoana fahefana eo nivon'ny olona izay entina ka zavatra tsy rariny no entina. Ary tamin'izay vanim-potoan'izay dia nanoratra taratasy tsy tamin'ny anarany jezebela, fantatry ny zanak'Israely hoe tena le toetran'ny jezebela fatany fampanompo sampy jezebela, ary raha hitaonan'ny olona andeha hanompo sampy mety mandany vahoaka. Ary zay no natonga azy noho ny afetseny nyteny tamin'ny Ahaba hoe aseho fanombokase, zany hoe nitopo-kevitra dia jezebela, fa natao tamin'ny anarany Ahaba ny afatra rehetrarehetra, satria fantatry jezebela mihitsy ny foto-kevitra hijoroana zanak'Israely, ny fivavahana arahany, indrindra raha iresaka zany fifadikaniny zany fantatry ny zanak'Israely zany, dia nampiantso andro fifadikaniny. Ary ny tanjonakendrena nefa dia mba anatanterahana le sitrapony Ahaba ihany, dia niazahoana ny tanyboloboky Nabota tena tsy lefiny mihitsy hoe tena tany an'olona zao na dia eo ambany fahefany ara, dia diaviny alaina ankeriny ho azy dia ampiasany daholo ny fitaovana rehetrarehetra hatrany ny fivavahana, dia nampiasany mba azahoana an'izay le fitaovana izay. Inona zavatra nataon'ny jezebela? Nasaina nampiantso andro fifadikanina, ary zay le fampiantsoana andro fifadikanina zay dia fomba n'Andriamanitra raha iverenantsika kely ny Joela toko faharoa, zay le misy antony ny fifadikanina raha ny bokon'ny Joela, ny bokon'ny Jona sy ny hitantsika tany amin'ny Genesis, ny fifadikanina nataon'ny Mosesy. Joela toko faharoa ny andin'ny faharoa amby folo sy fahatelo amby folo: ko na dia ankehitriny aza ho Jehova miverena amiko amin'ny fona roa rehetra, ary amin'ny fifadikanina sy ny fitomaniana ary ny fitaraina, ary ny fonareo ny tritriaro, fa azan'ny fitafianareo, ary miverena amin'ny Jehova Andriamanitra reo fa mamindra fo sy miantra izy, maharo-po sady be famindram-po, ary manenina ny amin'ny losa. Zay ny fototry ny fifadikanina, fiverenana amin'ny Jehova. Fandrao mba hanenina ihany Jesosy ka hamela fitahiana ao ariny dia fanatitra hoanina sy fanatitra hidina any Jehova Andriamanitra reo, tsy ho fiaoziona ny anjomara ka manamasina andro fifadikanina, mentso fivoriana masina angoniny vahoaka, manamasina fiangonana voriony loolona, angoniny ankizy madinika mba mizaza minono. Aoka ny mpapakatra hiala ao amin'ny efitranony, aoka ny ampakarina hiala ao amin'ny efitrano fandriana. Zany rehetrarehetra zany le hoe antso mpifadikanina. Ary raha bokon'ny Joela ny dinihana dia ny zavatra azo antoka zay efa nijerevantsika teto, fa misy loza efa niatra fa saika tsy mbola maty le olona. Ny tapany voalohany misy ny loza izay mbola tsy miatra fa nampahafantarin'Andriamanitra, ary dia misy ny antso ataon'Andriamanitra mba ho tonga ny fibebahana. Ary zay ny antony entsoana ny olona mba hiditra amin'ny fifadikanina, mba hatsapan'ile olona tena fa misy loza mananontanyna azy eo. Ary fantatry jezebela zay fomba ny zanak'Israely zay hoe fomba ny zanak'Israely mihitsy mampiantso andro fifadikanina, dia rehefa izay ny zavatra ambara amin'ny zanak'Israely miditra amin'ny fifadikanina ny zanak'Israely, ary miandry ny antony inona no mahatonga n'ilay fifadikanina. Fa ny zavatra hitantsika teto dia hoe fiverenana amin'ny Jehova fa misy loza mitatao. Eto amin'ity tsisy le loza mitatao, fa ny antony fifadikanina
nampanovony jezebela zay soratana tamin'ny anaran'ny aba dia mba anangana vavolombelona mandainga anakiroa hiampanga fotsiny any Nabota hoe ny teny ratsy an'Andriamanitra sy ny mpanjaka Nabota ary atao eo anatrehan'ny olona ka reto zanak'Israely reto matoky amin'ny mpanjaka izy miteny tamin'ny anaran'ny mpanjaka ny taratasy izay tonga dia natsoina ny olona ary nytenenina fa ratsy ny zavatra nataon'ny Nabota zany hoe lainga fotsiny hoe miteny ratsy an'Andriamanitra sy miteny ratsy ny mpanjaka mendrika tokony hotoraham-bato fa tsy vavolombelona nanatry masona nahita ny zavatra nataon'ny Nabota reto zanak'Israely reto fa natoko be fahatany ny lainga natototry jezebela atao anatin'ny taratasy izay soratana tamin'ny Ahaba dia zay no fitaovana nentina tamin'ny zanak'Israely satria noeritreretany zanak'Israely fa tena fampipovavahana marina fiantsoana fifadikanana tamin'ny vanim-potoana io satria misy olona anankiray miodina tamin'Andriamanitra ka mendrika tokony hotoraham-bato ary fantatritsika tany amin'ny testamenta taloha saiky notanterahana arabaky teny avokoa ny lalàna ka tratra Nabota araky ny tenin'ny mpanjaka satria tamin'ny anaran'ny mpanjaka no nanoratana an'izany nanangana vavolombelona anakiroa araky ny nambarany eo amin'ny 15 hoe dia ananganindreo lahy zay tena ratsy fanahy eo anatrehany epanga azy eo efa niteny ratsy an'Andriamanitra sy ny mpaminany sy ny mpanjaka ianao dia eto mivoaka Jesosy ka torohay vato ahoana moa tsy voafitaka ny zanak'Israely fa tena olona ratsy fanahy ary matetika zanitra zavatra zany no mitranga rehefa tena misy korotana fironona daholo zao atsanga tsy avanovana zao mba hiteraka fanokorontanana sy hiteraka famonoana ny olona mandeha amin'ny fahamarinana zany rehetrarehetra zany nefa no antony fifadikanana raha jerevana ny 17 ka hatramin'ny 10 dia tsy misy hihiraka teto irahana tamin'ny zanak'Israely hoe tena isy loza hienjady aminareo ange ary zay loza zay dia inona ny tokony atao tokony hiverina amin'Andriamanitra mba ahatonga ny fitsarany loza tsotraka tsy misy an'izany tsy misy Andriamanitra miteny tamin'ny zanak'Israely hoe miodina tamin'Andriamanitra ianareo fa ho arinkako fa le baika avy amin'ny jezebely tsisy loza tsisy hiraka nampanovana fa miditra fotsiny ao anatin'ny fifadikanana ary mitanjony kendren'le fifadikanana dia mba hanendrikendrehana olona mba azahoana le tombotsoa eo anatrehan'izay matetika zany ny zavatra mitranga rehefa misy ady fanaovana manan'olona dia matetika ihany keo miditra amin'ny fifadikanana ny olona mba miseritrereta mba hovalian'Andriamanitra iny olona nanao ratsy iny tsy fomban'Andriamanitra mihitsy eo mamaly ratsy olona io tsy fomban'Andriamanitra mihitsy mitsara ny olona fa zay nefa miantony fifadikanana teto ary reto zanak'Israely reto tsy nanampidina teo anatrehan'izany rehetrarehetra zany fa dia nekeny zay le fifadikanana zay ary io le resantsika hoe fifadikanana diso ny fifadikanana voalohany fifadikanana fitsiritana fahazahoan-javatra ny antony fadiana ihany kanefa zay lasa mitombo be tao anatin'ny Ahaba dia nampino jezebela fotsiny toromarika nomeny ny mpanolotsaina mba ahatanteraka ny sitrapony Ahaba ary matetika na dia eo amin'ny firenena raha le olona anankiray fotsiny dia tsy mavity amin'inona fa misy toromarika ihany keo avy amin'ny olona tena ratsy fanahy zay nomena n'le tompona andraikitra hoe verina fa tokony aka zavatra miolon-kafa zao dia manjary mikotrika fahamonona eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany ary dia hitataratra ao anatin'izany le fifadikanana diso le fanirian-dratsy ao anaty zay miteraka vonon'olona eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany inona nefa ny zavatra mitranga ny 112 ka hatramin'ny 412 ary ny olona ozy tao an-tanàna dia ny lo olona sy ny manakaja zay nonona tao nanao arak'izay nanirahan'i jezebela tany aminy dia ilay voasoratra tao amin'ny taratasy izay nampitondraina tany aminy dia miantso andro fifadikanana Jesosy nametraka ny Nabota teo anatrehan'ny olona ary nihiditra ilay roalahy tena ratsy fanahy ka nipetraka teo anatrehany dia ny ampangany Nabota teo anatrehan'ny olona reo izy
ka nanao hoe ny teny ratsy an'andriamanitra sy ny mpanjaka nabota ary nentin'ny olona nyvoaka teny ivelan'ny tanàna nabota dia notorahany vatoka maty dia naniraka tany amin'ny jezebely izy ireo a ka nanao hoe efa notoraham-bato nabota ka maty ny zavatra manaitra tsy nanatrika teo Ahaby ny zavatra manaitra tsy nanatrika teo jezebely fa ny zanak'Israely no teo miaraka amin'lo olona sy ny manakanja tao an-tanàna nihiditra tao anatin'ny fifadikanina dia tonga lehibe mpanga anankaroa ny mpangany nabota hoe nyteny ratsy an'andriamanitra sy ny mpanjaka noho izany mendrika hotoraham-bato ary ao anatin'ny fifadikanina no natanterahanyzany kanefa nitanjona kendreny nampahoriana navela hiditra ny fampahoriteny reto olona reto fa tombotsoa ho an'ny olombitsy no mahatonga n'izany rehetrarehetra zany ary io ny tena tokony hanikafantsika ny masom-panahyntsika fa na dia ara-tsoratra masina ara fifadikanina na dia soratra masina ary no hazavaintsika mitoetoe zavatra takan'izany no matetika ny zavatra mitrano lasa atao fitaovana le vahoaka mba hitadiavana tombotsoa hazahoana le zavatra kendreny ny olombitsy mba tonga n'le zavatra ho azony izay hiteraka korontana sy hiteraka famonoana eo anatrehan'ny olona tahaka ny hoe nabota ny tompony tanymbolomboka dia natao izay afaty amin'ny nabota ka rehefa maty nabota dia azony le tanymbolomboka nabota fa raha raisitsika amin'ny zavatra ara-panahy zany dia zao na io fahefana na io voninahitra na io arena ananan'le olona anankiray izay tena azy madiodio fa tsy zakan'le olombitsy sasatsasany any dia tia no alaina ankeriny fa izy tsy miditra mivantana hoe ataty ho anahy fa ny zavatra ataony dia zao mampiasa olona tahaka ny nataon'ny jezebely mba hamitaka an'le olona amin'ny fomba mamihedra mba hatonga n'le vahoaka rehetra hamono le tena tompony tanymbolomboka dia azony moramora foana zay zavatra zay tsy nanatrika teo Ahaby tsy nanatrika teo nabota ary io ny tokony hotandrenantsika amin'izao vanim-potoana zao rehefa misy tetika fikomiana tetika ataon'ny olombitsy dia zao tsy miditra antsehatra eo izy arosony fotsiny le vahoaka mba azahoana le zavatra kendreny ary le vahoaka mitondra faisana eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany ary tsy manatsiny le vahoaka satria matompo tanteraka ny zavatra na nirahana azy ary zay no mahatonga atsika misintona ny sainy misambatan'olona mba hiverina amin'Andriamanitra fa ho amin'Andriamanitra ngeny teo zavatra antarovantsika io hoe tsisy takona fiainana amin'Andriamanitra mananotanina daholo ny loza io ny valana retina mamely ny fikomiana maro isan-karazana zay hitondra korotana eo amin'ny firenena fa raha tsy tonga saina ny olona eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay dia hitondra faisana eo avokoa ny akamaroany olona rehetra kanefa matoko sy mino fa olona matahotra an'Andriamanitra tsika rehetra olona tena manaiky hiverina amin'Andriamanitra fa raha tavaverina amin'Andriamanitra isika tsy afa manotra ny olombitsy tahaka an'izany fa teto moa dia tena tanteraka ny zavatra ketreny i Ahaba sy jezebely raha tohizantsika ny 15 ka hatramin'ny 19 ary rehefa reny jezebely ozy fa voatora-bato nabota ka maty dia ho izy tamin'ny Ahaba mitsangana ka lao anao ny tanymbolomboka nabota jezreelita izay tsy fony ho namity taminao fa tsy velona intsony nabota fa efa maty ary rehefa reny Ahaba fa efa maty nabota dia niainga izy dia nidina nanakany amin'ny tanymbolomboka nabota jezreelita mba hakanontany ho azy zay le fifadikanina faharoa sika fifadikanina diso satria le fifadikanina voalohany diso nataony Ahaba tsy afaka atao an-tsaina le fanirina dia hakafananan'olona ary be dia be fananan'olona io araka nyresantsika hoe amin'izao vanim-potoana izao ke tsy tany fotsiny mety fahefany io mety andraikitra io mety hotoerana io ina moa fomba ataon'ny olona nahitantsika reo nivo toeram-piasany zany rehetrarehetra zany rehefa tesongona ny olona eo amboninao ianao dia indraindray aratsianao ny olona iny any amin'ny lehibe ka mahatonga ny lehibe andray fanapa-kevitra androkany ny olona teo amboninao iny mba hangalanao ny toerana misy ianao hitatsika taratra ihany keo tsy mahagaga fa tsy eto amin'ny firenentsika fa manerana n'izao tontolo izao matetika rehefa tena misy hoe olona napetraka hitantana ny firenena dia misy olombitsy foana tsy mahataty an'izay te haka ny toerana io dia inona ny zavatra ataony io fifadikanina diso amin'ny fomba ara-panahy ny ijerevantsika azy zay inona ny zavatra ataony
mampirisika olona le vahoaka tsy manantsiny fitahany amin'ny fomba maro isan-karazany mandresy lahatra taka ny te atao n'ity hoe tena manangana olona faran'izay ratsy anankaroa mba hiepanga hoe ny teny ratsy an'Andriamanitra sy ny mpanjakana bota zavatra takan'izany ankeny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoan'izao tsy misy famarina tena hitanao mivaingana fa resaka endrikendrika ary inona no mahatonga an'izay rehetrarehetra zay tsy tombontsoa ho an'le vahoaka fa tombontsoa ho an'ny olombitsy ka raha tsy mitantrona ny olona tafalatsaka ao anatin'ny fitaka ho amintsika amin'izao vanim-potoan'izao tsy efa ampy ve ny fanahirin'Andriamanitra atao anatin'ireny valana retin'ireny ary zay le Andriamanitra mahita ny toe-javatra misy kanefa matoky ny olontsika fa na eo ara zany rehetrarehetra zany betsaka ny olona efa tonga saina betsaka ny olona tafaverina amin'Andriamanitra tsy fotahana taka ny tamin'ny andron'ny Jezebela intsony le vahoaka an'Andriamanitra hoe zao no fanendrikendrehana atao ny amin'ny olona zay mandeha amin'ny fahamarinana ka ho tafalatsaka amin'izany ny vahoaka fa ny zavatra hitranga ke hifototra amin'le vahoaka raha ohatra tsy mitandrina le vahoaka ny zavatra tahaka an'izany fa ho hitantsika moa nitoy aneto satria ny ratsy ankehtsika latany fa ny teny soratra masina nefa milaza an'izany hoe na dia ela velona ihany raha-ratsy fanahy izy dia fantatro fa isoa ho an'izay matahotra n'Andriamanitra ary io ratsy ataon'ny olona io misefa raha ny fototra aminy saika tsy mbola miatra aminy amin'izao vanim-potoan'izao fa hiatra aminy io ary hitantsika ny toen'ny tantara fa io zavatra nyraisina fanapahan-kevitra nyraisiny Ahaba io fanapahan-kevitra nyraisiny Jezebely io tena hifototra aminy ary tsy vita mihitsy hifototra amin'izy mivady fotsiny fa hifototra aminy sy ny tarana ny fahary-mandimby ny toe-javatra nitranga taka an'izany ka eto niditra amin'ny fifadikanana faharoa azo le zavatra niriny ary eo no matetika mamitaka ao anatin'ity fanazavana ny fifadikanana ty matetika tena miditra amin'ny fifadikanana diso tokoa angeny olona dia matetika ohatra ny azo tokoa le zavatra niriny dia rehefa azo ny izy dia heveriny fa avy amin'Andriamanitra fa ny fanontaniana tokony hipetraka hoe mifanaraka tamin'ny soratra masina hoe le fifadikanana zay nataoko ary raha azoko le zavatra avy amin'izy fa raha azo ny Ahaba ny tanim-boaloboky nabota teto tsy avy amin'Andriamanitra fa azon'le izy fifadikanana diso nefa no nataony fifadikanana diso nany an-tanana nreto vahoaka reto dia azon'le tombontsoa tsy tombontsoa ho an'ny vahoaka ina moa ny tombontsoa amin'ny vahoaka raha azon'ny Ahaba ny tanim-boaloboky nabota tsisy tombontsoa ho an'le vahoaka zany fa nataony fitaovana fotsiny le vahoaka mba azahoana an'izay le zavatra niriny zay faly Ahaba naomby ny fifadikanana anankiroa le fifadikanana nataony le fahasosorana vokatry ny tsy nanomezana nabota ny tanim-boaloboka sy ny fifadikanana nampanaoviny Jezebely zay fantatritsika ireo fifadikanana anankiroa reo raha mijeritsika ny tantaran'ny fifadikanana treto tsy nisy Andriamanitra miteny tamin'ny olona hoe miodina tamin'ny Jehova ianareo ka miverena amin'ny Jehova tsy nisy fampiverenana ny olona tamin'ny Jehova fa fifadikanana fitediavana tombontsoa fotsiny anika nefara tamin'ny famonoana olona dia eo tsika ny mandinika ny tenantsika fa ny anton'izany rehetrarehetra zany dia mba hahatonga atsika andiny tena hoe manahoana ny fifadikanana zay tanterahantsika sao dia fifadikanana sahala amin'izany fa fifadikanana tsy akasitrahan'Andriamanitra reto namokatra le izy azo ny tanim-boaloboky Jehova fa saingy tsy avy amin'Andriamanitra fa vokatry ny etraketraka na tonga an'izay rehetrarehetra zay ka sao dia sanatria ireny mety faly ianao amin'izao vanim-potoan'izao hoe naomby ny fifadikanana zay nataoko tsy nisy loza mitatao tsy nisy fampiverenana tamin'i Jehova fa ianao fotsiny nampahorotena dia nahazo tombontsoa dia zay no entinao hijoroana vavolombelona fa ny fifadikanana nataonao nazahoanao an'izany sao dia hiteny ratsy an'Andriamanitra tsika eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany mety ho azonao androany fa inona ny mety ho vokany ary ho hitatsika nanahoana ny vokany rehefa azony Ahaba zay le zavatra niriny zay rehefa maty nabota vokatry ny endrikendrika atao anatin'ny fifadikanana azo ny tanim-boaloboky nabota faly izy fa manahoana ny fihetraka an'izay dia hiditra ny fifadikanana fahatelotsika amin'ny manaraka mba tena ho hijerevantsika satria matoko voasoratra
zany tantara zany dia andriamanitra teanitsy ny diantsika satria tombony atsika mihitsy makatao ny tenin'andriamanitra mba tena ahitantsika fahasoavana, ahitantsika vokatra eo amin'ny fiainantsika amin'izao androm-pahavelomantsika izao satria ny fifadikanana sika dia fiainana tokony arahan'ny olona mba azohony antoka koa ny fiainana mandrakizay dia hivarakitsika jehovahandriamanitra ray misaotra anao izay satria andriamanitra fitiavana ianao, andriamanitra tsy mba manafy ny zavatra marina sy ny zava-diso anjaanjanao avokoa amin'ny alanao ny tantara ao anatin'ny soratra anazany ny zavatra tsy mety izoran'ny olona ary ao anatin' izany rehetrarehetra izany dia anjaanjanao ihany koa mitre-javatra misy izay tsy takona fenina fa tovy amin'izany mihitsy ny zavatra iainana tsy eto amin'ny firenena irery fa manerina n'ity zao tontolo izao ity nankatahanay aminao tompo dia mba nifanainao masina ny miasa tanteraka ao anatin'ny olona mba tonga azy hiverina ao anatin'ny famarinany teninao ka tonga azy ireo anitsy ny diany mba tsy ho fifadikanana diso na dia azahoany tompontsoa ary zany izay hiteraka fahaverezana rapanao azy mba fifadikanana tena ankasitrahanao kosa dia matoky sy mino fianao tompo hiasa mangina ao anatin'ny sambatan'olona tsirairay avy hiasa mangina eto amin'ity firenen'ity mba tsy ho tahaka ny zanak'Israely tamin'izany ka atoky be fahatany ny fiaim-pangana ataon'ny olona raha tsy fanahy ka hiteraka korotana fa mba hahay iaina ny fiaoanao tompo ao ka tonga fiadanana eto amin'izao firenena izao dia misaotra indrindra ray ny anaran'i Jesosy amen. Dia manovelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.